Ao anatin'ny fihetsiketsehana izay mafana dia mafana ao Antananarivo renivohitra ao amin'izao fotoana izao dia tsapa sy hita fa tena tezitra tanteraka ny vahoaka ary tsy voafehy intsony izy ireo tao anatin'izay hetsika izay niseho tamin'iny andro ny androany iny. Ka ny pitsopitsony mahakasika an'izay ny fakafakena amintsika ato anatin'ity vidéo ity ka manasitsika rehetra anaraka an'ity vidéo ity hatramin'ny farany. Aza dino ny mileky ny vidéontsika ary tsara voatrany ny miabone amin'ny chaîne antsika mba ahafahanareo manaraka tsy tapaka ny vidéo zay lefa nahita isan'andro. Tsy ampendrena moa isika fa avy hatrany tonga de vavany ndao ary. Ny tonga tsy miarahaba hono na mantesitra ka dia faly miarahaba isika rehetra mpanaraka tsy tapaka an'ity chaîne ity tenako amin'ity androandroany ity. Araka n'izay efa natsipiko zay dia ny mahakasika ny toedra raha mafana dia mafana ao Antananarivo renivohitra ao no tena iompanantsika ato anatin'ity vidéo ity. Ndao ary hoarantsika izay. Araka nefa nolazainy ireo zay mpanositra ny fitondrana amin'izao fotoana izao sy ny ireo zay solontenan'ny vahoaka izay miady amin'ny tsirariny sy ny tsy faneken'izy ireo ity fahatapahan-jiro lava sy ny tsy fahampiny rano ao Antananarivo renivohitra ity dia tamin'ity androandroany 12 septambra ny fotoana izay ny fanomezan'ny be sy ny maro hiaona eny Ambohijatovo ary hiazo ny kianjan'ny 13 mai izay no tena tanjon'ireo vahoaka mba hanao fangatahana sy haneho hevitra manoloana an'izay tsirariny izay mahazo azy ireo izay. Maharary ny vahoaka izany hoe miaina ao anatin'ny tsy fisiany jiro sy ny tsy fahampiny rano ao Antananarivo renivohitra ao. Efa ela no niandry ary efa ela ihany koa no niaritra ny vahoaka tao anatin'izany rehetra izany. Ka feno ny kapoaka ny vahoaka ka izay no antony nahatonga azy ireo vorolanina nitroatra amin'izay hatezerana noho ny filazan'izy ireo fa tsy laram-pahamehana amin'ny fitondrana ankehitriny ny famahana ny olan'ny jiro sy rano io matoa tsy voavaha tao anatin'ny 5 taona lasa izay. 5 taona niaritra ary 5 taona no nandefitra ho ireo vahoaka nefa dia mbola tsy voavaha ihany io olana io mandraky teny androany. Inona marina moa no tena nahatonga iny fifandonana mahery vaika teny Analakely sy ny manodidina iny tamin'ity androandroany ity ary isany nahatonga anireo vahoaka marobe izay niakatra hatezerana ary tsy voafehy intsony taorian'izay. Vao maraina toy nefa ny fanarahana dia tonga teny amin'ny lalana hiazo an'iny Analakely iny ireo vahoaka marobe izay vonina ny amin'izay ho fitakina ny fiadivana amin'ny tsirariny noho ny fahatapahan-jiro lava sy ny tsy fahampiny rano izay. Vantany vao nahita ny vahoaka marobe izay ho tonga teny Analakely ireo mpitandron'ny filaminana izay efa niandry teny an-toerana dia raikitra avy hatrany ny sakandalana. Na dia teo aza ny sakandalana dia tsy nanaiky lembenana ny vahoaka fa niezaka nitsofoka ihany ary nanomboka teo dia raikitra ny fifandonana. Nanomboka teo ihany koa dia raikitra ny fisamborana ireo zay lohandohan'ny mpitarika anireo olona izay tonga teny an-toerana teny amin'izay ho fitakina izay. Isan'ny voasambotra tao anatin'izany moa Imbalay sy Mikael izay isan'ny influenceur malaza no sady be mpanaraka ao Madagasikara ao. Nanomboka teo dia raikitra ny antso etseroa amin'ilay hoe avoahy ary avotsory izy ireo fa raha tsy zany dia hitatra ity raharaha ity. Teo anatrehan'izay moa dia tsy nanaiky lembenana ny mpitandron'ny filaminana fa voamay aza nitazona anireo olona izay efa nisamborin'izy ireo tany amin'izy ireo. Ny haniakatra ny tezeran'ny vahoaka ary raikitra nanomboka teo ny fifandonana ary raikitra ihany koa ny torabato etsy ankilany ary daroka lakrimozeny no hoan'ny zandary. Na dia teo aza izay daroka lakrimozeny nataon'ny zandary izay dia tsy nahatositra ny olona izany fa voamay aza ny hamaro ny olona izay tonga teny Analakely. Tonga ny avy any Vontovorona, tonga ny avy any amin'ny faritra hafa ary tonga ihany koa ny avy any Ankatso izay mpianatra marobe tonga hanao fitokonana teny Analakely izay. Nanomboka teo dia ny harisitosika ny mpitandron'ny filaminana ary ny hatafiditra hatrany ireo vahoaka marobe izay nieritreritra hiazo any Analakely indrindra fa hiazo any 13 mai. Tafiditra tany ihany izy ireo ny farany tao anatin'izay fihetsiketsehana izay natao tamin'ity androandroany ity. Nafanadiana fana ny fifandonana satria maro ireo naratra tsy vitan'ireo sivily izay naratra vokatry ny daroka lakrimozeny sy ny tifitra tamin'ny balakaotso ary nisy ihany koa ireo zay voatifitra tamin'ny bara réel araky ny voalaza iny hatrany dia misy moa ny naratra mafy ary misy ihany koa ny voalaza fa namoy ny ainy araky ny tatitra izay voaray hatrany amin'izao fotoana izao. Hiendrika ny mpitandron'ny filaminana ny faritra rehetra ary raikitra ny daroka bomba izay tamin'ny faritra maro. Tezitra manoloana izay moa ireo vahoaka ka dia namaly avy hatrany. Misy ireo mpitandron'ny filaminana izay tratran'ny vahoaka ary niary nitezeram-bahoaka noho ny daroka sy ny totondry ary toraka vato izay nataon'ireo vahoaka ireo. Misy amin'ireo mpitandron'ny filaminana tena maratra mafy ary noezahana noentina any amin'ny hopitaly.
misy ihany koa ny fahamaizan'ny fiaran'ny mpitandro filaminana teny ambanidia teny izay nodoran'ny vahoaka ihany koa. Maro ihany koa ireo zavatra simba noho ny atezeram-bahoaka izay toy ny fandorana ny stationnement téléphérique teny Anosy-be sy ny teny Ankorondrano. Misy ihany koa ny fanambanana ny BNI teny Anosy-be ihany koa ary raikitra ihany koa ny fidiran'ireo olona tany amin'ny tanà Waterfront izay nandroba ny varotra sy ny maro hafa ary nisy ihany koa ireo fandrobana ny varotra teny amin'ny Super U teny Tsiadana tena tezitra ny vahoaka ary efa nihany hitatra amin'ny tsy tokony ho izy intsony ilay fitakina satria lasa manimba zavatr'olona. Mafana dia mafana arak'izany ity toedrarah ao Antananarivo renivohitra ity ary maro sahady ireo olona izay samy maneho ny heviny amin'ny hoe raha toa ka izao no mitohy ary raha toa ka izao no tsy voafehy dia asa angambany izay hiafarana fa mety hangoronentana indray zany ny mpitondra fanjakana amin'izao ankehitriny izao tahaka ny niseho tany amin'ny taona 2024 sa ahoana ny vahaolana izay hoaroson'izy ireo amin'ny vahoaka manoloana an'izao hatezeram-bahoaka izay efa tena nioapampana tamin'ity androandroany ity. Ary tsy nitao Antananarivo renivohitra irery ihany no nahitana an'izay fihetsiketseham-bahoaka izay fa ny tany Antsirabe ihany koa dia raikitra ihany koa ny fihetsiketsehana ary raikitra ihany koa ny fandrobana an'ireo Super U sy ny varotra ngeza tany Antsirabe tany tamin'ity androandroany ity izay nahitana ny vahoaka marobe izay samy nitaona vata fampangatsiahana isan-karazany sy ny écran plat sy ny maro hafa izay norobain'izy ireo tamin'ny varotr'olona ngeza be tany Antsirabe tany tamin'ity androandroany ity. Midika izany fa tahaka nitranga tany amin'ny taona 2024 indray zany ny zava-nitranga tamin'ity androandroany ity izay nahitana ny fandrobana magromo tamin'izany fotoana izany raha atao jeritotika kely ny lasa satria ny lasa moa tsy fanadino ary arakaraka ny fahitana ny lasa no ahafahana mandinika ny hoavy. Ka ny tena tsara amin'izao fotoana izao mba tsy hampitatra an'ity raha ity dia tokony misy ny fandraisana andraikitra izay ataon'ireo mpitondra fanjakana mba hanolotra vahaolana izay maharesy lahatra ny vahoaka izay ao anatin'ny hatezerana tanteraka amin'izao fotoana izao fa raha tsy zany no misy asa angamba no hiafaran'izy ity fa dia mahamay dia mahamay io toedrarah ao Antananarivo renivohitra io amin'izao fotoana izao ary tsy misy manaiky lembena na hatramin'ny farany ireo mpitokona ao Antananarivo ao ary hita moa izany tamin'ity androandroany ity ary proof tanteraka an'izany ny firaisankina sy ny firaisan-tsainan'ireo tanora izay tonga marobe nanao fitokonana izay nidina teny Analakely izay na dia teo azy zany mpitandro filaminana izay marobe ny andry azy ireo dia tsy nampihempotra azy ireo moa izay hamariny mpitandro filaminana izay no masaka azona roso tao anatin'ny video ity tomboko lasy tomboko vavy misaoratsika rehetra naraka an'ity video ity hatramin'ny farany azadino ny milaiky ny video antsika ary tsy rovatrany miabone amin'ny chaîne antsika mba ahafahanareo manaraka tsy tahabaka ny video zay lefa nahito isan'andro tomboko lasy tomboko vavy mankasitraka dia mirary soa.